Anatin'ireo hetsika ho an'ny mpianatra kosa nisokatra nanomboka omaly ny hetsika salon de l'étudiant spécial rentrée janvier ary mbola itoy hatramin'ny rahampitsimo izay hetsika izay tanterahana etsy amin'ny site Ambatonakanga misy torolalana samihafa ho an'ireo mpianatra izay vao afaka baka moa ao anatin'izay hetsika izay. Natao an'ireo mpianatra vao afaka bac izay mbola sahiran-tsaina amin'ny fifidianana toeram-pianarana sy lalam-piofanana ny hetsika salon de l'étudiant spécial rentrée janvier karakarain'ny Mada Jeune. Miisa 12 ireo ivitoeram-pampianarana ambony tsy miankina amin'ny fanjakana mandray anjara amin'izany hetsika izany izay ahitana lalam-piofanana maro samihafa. Anisan'ny mandray anjara amin'izany ny ISM Advancea. Ny ISM Advancea zany araka ny hita eto amin'reto brochure reto dia Université Polytechnique izany hoe te hampandroso kokoa ny école zany zay dia te hanome fahafatana be dia be kokoa ny ankizy izany mahatonga anay mandray anjara amin'itony salon itony. Ina mahatonga ny hoe misy fidirana manokana rehefa volana Janoary? Satria izay ny entrée universitaire eo zany ilay ankizy mivaly ny bac eo amin'ny volana septembre eo dia sy ny ohatr'izay ny rentrée nakasy eo volana janvier eo dia zany ny ISM Advancea dia isan'ny université efa mampatra système LMD dia ny NEA be dia be mihitsy pratique ao amin'ny ISM Advancea manao voyage d'études, stage, descente sur entreprise soatran'izao ataonay izao manao hôtesse. Mahaliana ireo tanora vao afaka baka tokoa ny hetsika tahaka itony izay tsy mionona amin'ny fampafantarana ireo fiofanana misy fa manome ihany koa torolalana samihafa ho an'ireo mpitsitika anisan'izany ny aina. Intéressant be mihitsy satria misy zao ny ankizy mbola tsy mahita izay ataony izay afaka baka teo dia ho anazy mbola intéressé amin'izao mihitsy. Ny tourisme zao no ohatra mi-intéressé anahy hatreto. Université am-panjakana tsy inona ohatra misy an'ilay grève indraindray dia anao mitady université zany dia aingaikaingana kokoa ny ahafahanao miasa. Mitohatra amin'ny rahampitso ity hetsika ity manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 5 ora hariva tsy misy ny vidim-pidirana.